Voalohany azadino fa ny aléa misy karazany maromaro. Dia misy ny aléa atao hoe d'origine climatique, c'est avy amin'ny rotsak'orana, avy amin'ny toetrandro, avy amin'ny ohatrohatran'izay mety mahatonga azy. Dia misy ny atao hoe aléa d'origine géologique. Dia tiako tongavana amintsika dia phénomène roa samihafa ireo. Ny aléa climatique dia azo fantarina izy, zay mahatonga antsika hoe miara-miasa amin'ny météo miteny hoe manahoana ny prévision androany, satria hita avy aty ambony ny indice rehetrarehetra, zany hoe rehefa misy faritran'ny ratsy dia efa misy zana-bolana mitsiry anio dia ohatrohatran'izay miraraka le rano dia midécolle izy, dia io zany rehefa midécolle dia tonga dia miraraka ho azy. Fa ny zava-dehibe izay tokony fantatra ao anatin'io dia hoe inona ny indicateur ahafahana milaza fa hiraraka le vato. Zay aloha zany ny ahafahana mijery an'izy. Dia ny indicateur niraisinay dia ny pente, ny roche mer izay hitoeran'le formation argileuse, izay hitoeran'le bolongam-bato. Zany hoe plus zany ny pente mahery, plus misy risque kokoa ny latsan'le vato. Raha izay indicateur faharoa dia rehefa miraraka ny orana, ka misisika ny elanelan'le renim-bato sy le argile sy le vato avy aty ambony le rano, dia midika zany zay ohatran'le vera, ohatran'ireny misy zavatra asitsika apetrakitsika amina ohatran'ny trano aorona ihany, hoe manahoana ny zavatra, inona ny atao hoe compact, hoe raha ohatra hoe misy zavatra miraraka ny elanelana zavatra, dika zay tsy compact io fa efa misy décolle, efa misy zavatra midécolle ao anatin'io. Dika zay matoy misy zavatra miraraka efa tsy compact intsony le surface, zay mampifandray an'le roche mer sy le formation argileuse sy le bolongam-bato aty ambony. Dika zay zany zay zavatra roa zay, indicateur roa zay nahafahan'ny bureau national amin'ny alalan'ny cerveau nampihetsika ny mpiara-mombina antoka rehetrarehetra, ny partie technique spécialisée rehetra hoe andao iarana mijery ty. Dia rehefa niarana mijery izy dia fantatra fa tena risque mariny ty. Dika zay zany io zany tsy fantatra hoe rovino io milatsaka na rovino io milatsaka, dia izy d'origine géologique. Fa zavatra azo fantarina fotsiny raha ohatra izy ka elaela, dia misy mesure izay niarahana tamin'ny AFTM ihany, le atao hoe mesure différentielle. Io mesure différentielle io zany ny ahafahana mametraka hoe misy appareil apetraka dia mijery ny fitarana. Zay nefa raha ohatra ka zay ny andrasantsika dia tsy fantatritsika hoe rovina marina izy hiraraka. Fa rehefa fantatra hoe misy indicateur mipoitra dia avy any dia alao tonga dia mandray fepetra.